Dia fifaliana ho andray ny miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy fiadanan'ny tompony amintsika tsirairay avy. Ny lohahevitra izay omenantsika amin'ity androany ity dia hoe ny mahasarobidiny fanginana manoloana ny toe-java-misy sarotra. Ny mahasarobidiny fanginana, izany hoe ny tombam-bidiny zany, ny valeur izay antsoina hoe mangina. Ny Baiboly dia mampirisika antsika fa tokony hangina isika manoloana ny ady lahy, manoloana ny zavatra izay miteraka savovoro, manoloana ny fanaratsiana, manoloana ny fanesoana, manoloana ny fifosana. Tokony hangina isika. Maikeza mampirisika amin'ny Baiboly hoe tokony ho mamy sira mandrakariva ny teny alohan'ny vavantsika, ary tokony ho fanasina isika zany amin'izay atao rehetrarehetra. Fanasina tany zany noho ny aminao zany no ahafantaran'ny olona an' Jesosy, noho ny aminao no inoan'ny olona sy hanarahan'ny olona dia an' Jesosy, noho ny aminao koa ny ivavahan'ny olona, vavaka ilay olona satria tsapany hoe tsara ny fitondrantenanao, mendrika ianao dia mivavaka izy. Ka raha io lelantsika io zany mampiasaintsika amin'ny zavatra tsy araka ny tokony ho izy dia manjary mampalahelo fa isika indray no hitenenan-dratsy ny voninahitr'Andriamanitra. Lasa hitenenan-dratsy ny voninahitr'Andriamanitra isika. Ka zavatra tiana hampaherezana antsika zany dia manoloana an'ireny zavatra be dia be ireny dia tokony hangina zany tsika. Tokony hangina antsika, tsy tokony hifamaly aman'olona. Jereo nge modely Jesosy Kristy. Tsika tsy miala tao amin'ny Baiboly mihitsy fa izao fampianarana izao moa dia Jesosy Kristy ny tena ivony, tsy manindraindra olona, tsy manaratsy olona, ary tsy manaraka olona koa, tsy fanatika olona. Fa Jesosy hatrany no jerena, Jesosy hatrany no ivo, ny fampianaran'i Jesosy no voizina izay nataon'i Jesosy, ary izay mihitsy no toetra tsara nomeny Jesosy antsika atao amin'ny Isaia 7:20 dia ny andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka amin'ny andininy 9 vakitsika. Isika rehetra dia samy efa nania tahaka ny ondry, samy efa mivily ho amin'ny lalantsika avy isika rehetra, ary nataon'i Jehovah niatra taminy avokoa ny helontsika rehetra. Nampahoriana izy sady nampalahelovina nefa tsy nilobavy. Nentina tahaka ny zanak'ondry ho any amin'ny famonoana izy, ary tahaka ny ondry vavy izay mona eo anatrehan'ny mpanety azy, ka tsy nisoka-bava izy. Jesosy zany eto, mareo ilay teny hoe tsy nisoka-bava izy, nangina. Zany koa zany dia anisan'ny toetran'i Jesosy mahafinaritra, nangina izy manoloana ny zavatra misy rehetrarehetra dia modely Jesosy eto hoe nangina. Isika rehetra dia efa samy nivily nania tamin'ny lalantsika avy, ary nataon'i Jehovah niatra avy taminy avokoa, niatra taminy avokoa ny helontsika rehetra. Izany hoe na dia nanota be aza antsika, na dia nanao adalàna, na dia betsaka aza ny fahotana vitantsika, Jesosy no nisolo antsika teo ambony hazo fijaliana, ary misaotran'i Jesosy tsika noho ny amin'izany fitiavany antsika zany. Ary izy akory tsy niteny hoe fa be loatra ny fahotana zanak'olombelona ka za tsy andeha hidina any ambony tany any andeha hamosorona ameko, fa avelo reo very eny amin'ny elo any, avelo reo hizaka ny vokatry ny zavatra nataony. Tsy nanao an'izay Jesosy havana, fa ny zavatra nataony dia nangina izy, nanetry teny izy ary nesorony mihitsy aza dia famboniana famazanak'Andriamanitra azy. Atao amin'ny bokin'ny Filipiana dia maneho an'izay fanetretena lalipaka atao amin'i Jesosy zay. Tsara ho jerevantsika kely aloha izay mba hifampahirizana aloha vetivety ao amin'ny bokin'ny Filipiana toko 2 manomboka amin'ny andininy 7 dia izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Andininy 9, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony zavatra no fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nakatohatra amin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Nanetry tena. Zany ny toetra tao amin'i Jesosy, ny toetra tao anatin'ny fanginana, tao anatin'ny fanetry tena, tsy nimonimonna tamin'Andriamanitra ary
tsy nanameloko atsika koa fa ny fotoamany atsika am'izao fotoana zao de isika ino azy isika hiaiko ny helotsika ary isika ihany keo hanolo tena bebe kokoa am'izao andro farany izao ino ny filazantsara zay zany zavatra tokony ho atao manoloana an'izay fitiavan'i Jesosy atsika zay fitiany famaly le izy Jesosy tia atsika de tsika koa zany inona ny zavatra mba azotsika atao ho an'i Jesosy zay moa mbola hoentintsika koa zay amin'ny manaraka zay voahevitra zay hoe zay nataon'i Jesosy ho atsika sy zay ataontsika ho an'i Jesosy fa hatreo aloha zany ny izay karazana contexte kely zay na ampahana andalatsoratra masina fanazavana foy zay hoe Jesosy zany de tsy mba famaly taman'olona hoe nanevateva olona na salam'izany fa nanginy izy tsy nilobava tsika ihany koa zany lesona tsara be zay napetraka Jesosy zay tsika zany de tokony hiainao anatin'izay koa hiainao anatin'izay koa hoe manoloana ny olona famaly manoloana ny zavatra efa tokony hoe efa tsy tokony valiana fa kanefa ianao entin'le fo de mamaly de farany lasa mitatra le izy farany lasa misy mandray antsy farany lasa miteraka tena tsy mifandevy maty mihitsy zany olona vokatra ilay famaliana zay zany amin'iny tapany voalohany iny teboka voalohany hoe tokony angina atsika manoloana an'ilay zavatra sarotra fifamaliana adila eo alohan'ny korotana tokony angina ho amin'ina ihany koa ny tokony angina rehefa ao anatin'ny ady de tsy tokony vatravatra be zany tsika hoe satria ranona namely ana de namely ana tam'izao izy tena tsy tiako mihitsy le toetra ny rana tahaka zao iny fa aleo koa mba valiko izy aleo koa za mba anazy ny alefa anany retoro anazy ny fiakarana fa anahy fidinana misy nge tena olona tena manao an'izany misy le rahalahy zay namely tontondry rahalahy de inona ozy ianao zavatra aseho namely izy namely tena namely tontondry de ay vitany ianao aleo fanjarako indray zao tonga namely koa izy zany zany zavatra tsy mety zany amitsika fa lazain'ny baiboly hoe isika ozy izy angina fa Jehova hiady ho antsika Exodus 3:7-7 de zao mivaky ny teny ary hoy Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona ka jereo ny famonjeny Jehova zay asehony ianareo anio ny Egyptianina zay hitanareo anio de tsy ho hitanareo intsony mandrakizay Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa anino hitory any tribunal anagadra olona hiady amoritra tanan'akanjo ianareo kosa angina ozy Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina zay zany lesona tsara ho an'ny kristianina mpanara-tian'i Jesosy rehetra manoloana ny sotasota taon'ny fahavalo de tsy ianao kory ny andeha hamaly iny olo iny fa raha mamaly ianao foana ny valim-pitianao tsy miady ho anao Andriamanitra fa raha ohatra kosa ka hoe mangina ianao de miady ho anao Andriamanitra zay nolazain'ny Mosesy tamin'ny zanak'Israely de nahazo fampaherezana lehibe avy amin'Andriamanitra mihitsy Mosesy teneno sy ireo zanak'Israely ireo hoe Jehova niady ho anareo fa ianareo kosa angina misy tena antony lehibe mihitsy zany matoa Andriamanitra no miteny hoe Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina rehefa mangina ianao ry havana miady ho anao Andriamanitra rehefa mangina ianao manoloana ny zavatra ataon'ny fahavalo miady ho anao Andriamanitra le hoe mangina de mitondra mbavaka mifona mbavaka mifona ho an'ny olona tahaka an'i Jesosy teo ambony azy fijaliana mifona ho an'ny miaramila romanina tamin'izany fotoana zany zay nanao loka ny fitafiana ireo olona zay nanesoeso azy hoe raha zanak'Andriamanitra hoe de midina teo ambony azy fijaliana teo fa hainao namonjy ny teny namonjy ny afaka tsy hainao namonjy ny tenanao izy ny olona tamin'i Jesosy sady nanaraby ny ifikify do ny olona zay nahita Jesosy nefa vavaka ary nitaraina tamin'Andriamanitra Andriamanitra azo atao elony an'io zao zavatra zao mamela ny elony fa tsy fantany zao atao tsika zany anjarantsika raha tena hoe kristianina tsika de ny mamela heloka olona sy ny mangina manoloana an'ireny zavatra reny
fa Andriamanitra miady antsika foana. Misy Andriamanitra ny eo ambony. Hoy Daniel tamin'ny mpanjaka Nebokadnezara hoe nahoanany dia maika toy izany ny mpanjaka dia hamono ny olon-kendriny Babilôna raha tsy nafantatra ny nofon'ny mpanjaka, satria riavana tamin'izany fotoana izany dia rehefa tsy fantatra nofon'ny mpanjaka dia vonoina ny olon-kendry rehetra. Dia Daniel miso amin'Andriamanitra fa nanana ny fanan'Andriamanitra izy, dia niteny tamin'ny mpasahina tamin'ny Nebokadnezara nahoana no andeha aingana toy izany ny mpanjaka aniraka ny Arioka lehiben'ny mpanapaka lehiben'ny miaramila andeha hanapaka ny lohan'ny olon-kendriny Babilôna. Nahoana andeha maika toy izany ny mpanjaka. Aoka ho fantatoa mpanjaka fa misy Andriamanitra ao ambony ao, misy Andriamanitra ao ambony ao. Zay ny ampahireziko anao, io Andriamanitra io dia tsy mijery mitraka fa mijery miondrika. Ary hoy ny Baiboly milaza manao hoe eny an-danitra eny Jehova miondrika mijery mba izaha raha mba misy olona marina alala hitady azy. Izany hoe raha mba misy olona marina alala hitady azy, Andriamanitra zany dia mijery miondrika. Misy Andriamanitra ao ambony ao izay mihevitra anao, mikarakara anao, mamonjy anao, manafaka anao amin'ny zavatsarotra rehetra, manolo-tsaina anao, miaro anao amin'ny loza rehetra. Zany taddio zany. Tsy irery ianao fa miara-mandeha aminao Andriamanitra. Raha anao ny projet anao iny tsy irery ianao fa toloran'Andriamanitra saina ianao. Raha hianatra ianao tsy irery ianao fa ao ny fanampian'Andriamanitra, tolo-tsaina anome sainanao sy hitarika anao izay lalana tokony alenao hoy Jehova mahakasika ny fianarana zay. Raha mahakasika ny resaka fandrarana ara-bola tsy irery ianao, satria ny Baiboly miteny manao hoe Jehova hitany asa amin'ny tananao, anome ranorana ny fotoanany izy, olohany ianao fa tsy ho raviny, ary ho ambony hatrany fa tsy ho ambany. Zay ny fampahirezana, zay ny teny fikasana. Meny tompo atsika misy Andriamanitra ao ambony ao, izany aza miady amin'ny olona fa avelao Andriamanitra no amaly. Tsy avelan'Andriamanitra ho afa-baraka zany ianao, eny fa na dia malona ny fitsarana aza dia mbola mpahery antsika ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mametraka ny teny ao ambava. Rehefa maly ny olona anankiray, ny zanak'Andriamanitra ray hiatrika fitsarana dia Andriamanitra mihitsy mametraka ny teny iny ao ambava. Ka dia ho fampahirezako anao ary n'ity androany ity dia hoe tsara foana ny mangina. Tao an-danitra riavana dia nisy fotoana voalaza amin'ny bokin'ny Apokalipsy fa nangina tokony ora iray, nangina tokony ora iray, zany hoe na dia ny tany an-danitra aza zany modelo antsika, nangina adiny iray. Eo amin'ny fiainantsika koa zany dia ilana izay fiatoana kely zay, fiatoana zany hoe manao karazana méditation kely zany, tsy le méditation miantso fanaratsy akory tahaka ny mpanao kung fu, fa misaintsaina, mandinika. Davida dia sady mivavaka izy ny mandinika hoe tsy avelako ilondolondo ny masoko izy apara-pahitako fitoerana ho an'i Jehova, mandinika, misaintsaina. Josoa dia nilazain'Andriamanitra hoe any amin'ny Josoa toko voalohany 5:9 any hoe aoka tsy ala amin'ny vavanao ty boky ny lalàna ity fa saintsaina andro aman'alina mba hitandremanao anao araka izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia ho ambinina ny lalanao, na hoe alavorary ny lalanao ianao, na hoe alavorary ny dianao ianao, sady ambinina amin'izay ataonao rehetra. Aoka tsy ala amin'ny vavanao ty boky ny lalàna ty hoy Jehova tamin'ny Josoa. Toro lalana anankiray zany, karazana code secret raha teo amin'ny fahombiazana fanambinana. Tamin'ny fotoana Josoa dia hitarika ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana. Raha tianao Josoa ho tonga soamantsara any amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely dia zao ny torohevitra omeko anao, aoka tsy ala amin'ny vavanao ty boky ny lalàna ity fa saintsaina andro aman'alina. Midika teny amin'ny teny français le izy Louis II dika teny Thompson na la vie nouvelle dia hoe méditer le jour et nuit, méditer le jour et nuit. Zany hoe saintsaina, méditer, méditation, saintsaina, saintsaina zany ny sitrapon'Andriamanitra, saintsaina zany ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, saintsaina zany ny tenin'Andriamanitra velona. Aoka ho feno ny tenin'Andriamanitra ao anatsika, fa rehefa zay no miseho dia aombontsika, aherintsika, tafavoaka amin'izay ataontsika rehetra. Be dia be moa ny fomba ahafahanao mihaino ny tenin'Andriamanitra ny alalan'ny Facebook tahaka izao, azonao atao miabone amin'ny page-tsika, azonao atao ny
mijery koa toroteny hafa, mihaino toroteny amin'ny radio, mihaino toroteny amin'ny télé rehetrarehetra, zany de fangalana fampaherezana daholo zany rehetrarehetra zany somary nitatra kely moa zay fanazavana zay fa ny tany an-danitra zany de misy fanginana saintsaina, fomba n'Andriamanitra mihitsy le ao anaty fanginana. Paoly apôstôly de mitoka-monina tany Arabia 3 taona, tam'izay fotoana zay niaraka tam'izay izy de tsy naka saina tamin'ny nofo aman-drà. Jaona mpanao batisa de nitoetra tany anifitra ny saintsaina, ny zavatra mety ho avy sy ny programan'Andriamanitra ny fiainana. Ianao zany rehefa tsy miato mihitsy fa mandeha be foana de farany mety isy zavatra ikolosy na isy zavatra tsy andeha am'izay loana. Hitanao reny machine reny tsy maintsy mila fiatoana kely, mila repos kely satria raha vao alefa foana reny de farany lasa mitapy ny machine. Ohatr'izany koa tsika olombelona ny atodovatsika ny cerveau humain zany de tahaka ny machine lehibe, système hoe système nerveux zany, karazana système anankiray. Ny ordinateur moa de misy natsoina hoe système, téléphone koa misy natao hoe système, zavatra mampiodina atodo miketrika rafitra, zavatra mandrafitra an'io mampiodina an'io zavatra io. Ohatran'izany ny saintsika olombelona mila fiatoana kely, mila an'izay cure de silence zay zany tsika, cure de silence zany hoe mitoetra ao anatin'ny fanginana, tsy haiko na 10 minitra na 10 minitra na 20 minitra fanginana anatin'ny saintsainana lalina ny amin'ny zavatra ohatra maraina be ohatra de efa mety mba ahafahanao miatrika ny tontolo andro iny de vavaka mangina, afaka mivavaka mafy be anao fa afaka mivavaka mangina koa tahaka izay nataony Iana ao amin'ny baiboly, miolotra fotsiny mihetsiketsika fa tao anatin'ny tena fanginana lalina izy, ary zany zavatra zany de nazahoany valim-bavaka teo anatrehan'Andriamanitra. Ianao koa inganianao azo valim-bavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Zay zany ny fampiarezany menantsika androany fa ny tapany faharoa kosa de mahakasika an'le hoe manoloana n'inona moa tsika ny tsy tokony angina. Mazava be ny ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny mpitoroteny, fa mpitoroteny toko 7 de mahita tenitsika eo ao amin'ny manomboka eo amin'ny 7 de zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, mpitoroteny toko 7 ao ny fotoana andriarana ary ao ny fotoana anjairana, ao ny fotoana anginana ary ao ny fotoana itenenana. Io zany de manambara hoe misy fotoana tsika zany mangina fa misy fotoana kosa tsika miteny. Amin'ny lafininina ary nitenenana ndray ary amin'ny lafininina, satria teo tsika de nampianarina hoe tokony angina manoloana ny ady, tokony angina manoloana ny sakoroka misy, tokony angina manoloana ny problème ao tokantrano misy olona fahamaly, tokony angina manoloana ny anjojay ataon'ny fahavalo, tsy ianao mamaly fa Andriamanitra ny tokony hamaly. De eto indray ny ten'Andriamanitra hoe ao ny fotoana ny tenenana, fa mifanipaka ve zany le ten'Andriamanitra sa fa ahoana mihitsy ty baiboly ty? Tsy zany ry havana fa ny zavatra tokony itenenantsika de hoe le am'le tenin'i Jesosy rehefa hiakatra ho an'i Jerosalema Jesosy nanisy fahagagana zay nataon'i Jesosy de miantsoantso reo izy ireo, hosana ho an'ny zanaky Davida, hosana ho an'ny zanaky Davida. Teo anatrehan'izay zany de tsy nangina zany izy ireo, tsy nangina izy ireo fa niantsoantso. Rehefa zavatra manome voninahitra an'Andriamanitra zany de tsy tokony angina tsika. Manoloana ny fitoriana filazantsara tsy tokony angina tsika. Paoly de nilaza mihitsy any amin'ny bokin'ny Korintianina any hoe Korintianina 2:7 de ny 9:20 fa na de mitory ny filazantsara zao de tsy misy oreriako satria tsy maintsy manao izany. Eny loza ho raha tsy mitory filazantsara, loza tokoa ho an'ny olona anankiray raha tsy mitory filazantsara izy. Loza raha mangina, raha misy mpanota be, raha misy olona efa hitanao hoe hivarina any amin'ny antsana nefa ianao tsy miteny de loza ho anao zay zavatra zay. Raha ny olona marina ozy izy mahita ny mpanota manao ratsy nefa tsy miteny de ho adinina amin'ny raniny olona iny le olona marina, ho adinina izy amin'ny fotoan'andro any fitsarana to an-danitra, fitsaran'Andriamanitra ho adinina. Ka mba tsy hanadinan'Andriamanitra antsika zany de tokony hijoro vavolombelona, tokony hitory-teny, tokony hanambarany amin'i Jesosy sy ny famonjena sy ny fanasitranana, tokony toriana fa misy ny elo
ny amin'ny afo be zany hojinjay ny mpanota raha maty sy mibebaka tokony hotoriana fa misy ny lanitra valim-piti amin'ny olo amarina toerana voaomana toerana mahafinaritra toeram-pifaliana toeram-pahasambarana zay paradisa no ilomanin'Andriamanitra ao atsika raha mankatosy manao sitaponisika zany zany diavana dia isan'ny zavatra mahafinaritra hoe manoloana ny voninahitr'Andriamanitra miseho dia tsy tokony angina isika izany indray raha fampahirezana omena antsika androany hitahiny Jesosy tompony hitahiry antsika hatramin'ny farany ary engany tsy angina mihitsy ianao manomboka eto raha zavatra manome voninahitra an'Andriamanitra za mangina mijorova olombelona sahy mihitsy miteny sahy mananatra olona zay efa hitanao hoe tady hibriko ny lalana tady andeha ho any amin'ny fahaverezana sahy miteny raha ohatra ka tsy manana fahasahina ianao dia angatao ny fanahy masina mba ahafahanao mitory teny Paoly sy Barnabasy dia neny fanahy masina fahasahina feno fanahy masina sady feno fahasahina nitory ny tenin'Andriamanitra ka raha zavatra manome voninahitran'Andriamanitra za menatra mihitsy aoka ho sahy ary aza mangina fa raha zavatra ratsy kosa tsy hampandroso tsy hitondranao amin'ny famasinana sy amin'ny fatahorana an'Andriamanitra mapetipetina ny akanjo-panahy aleo mangina ry amana tena aleo mangina fa rehefa mangina ianao ho iny fitenena hoe zay mangina dia tsy resy akory fa zay mangina dia volamena zay ary fa dia tahiny Jesosy daholo raha mbola tsy miverina ny amin'irao lanitra moa Jesosy dia ifampahereto foantsika sujet mary ny pazitsika mba hitanao ireo vidéo teo aloha ary azadiny ihany koa miabone amin'ny chaîne YouTube misy toriteny BDV any zay ty toriteny ty moa dia toriteny fa 720 tsika zao zay vidéo nentina nampahirezina antsika tamin'ity fampahery foantsika amin'ity lalan-danitra ty tsy fantatra roviana ny galy eto ambony tany tsy fantatra roviana ny mahaveny amin'irao lanitra Jesosy fa raha mbola avela amin'ny fotoana dia fampahery foantsika tahiny Jesosy toriteny manam-pianatao